Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Eny, ninavotany Jehova hiverina ka hankany ziona amin'ny fiobina ary ny fifaliana mandrakizay no eo andohany ahazo fifaliana sy firavoravony izy ka ndositra ny alahelo sy ny fisentona. Amen. Vavaka sika tompoko. Raha eo sotranao zahay mbola nomenao zao tombonandro zao, tombonandro fahavelomana, manambara ny fahatsaranao, manambara ny fahalebiazanao, manambara indrindra fonao. Tederanao zahay, tiankalazanao zahay, amin'izany faharetanao aminay zanak'olombelona izany. Raiso, nihaja mamboninahitra, asandratray anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, avy a Nazareta manao hoe, masina, masina, masina Jehova Tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ampanetrehitena Jesosy anantonanay anao, mandoalika manoloana ny fahamasinanao sy ny fahalebiazanao. Tsinitsinona ny bitika indrindra no indro mangetaheta te hiona aminao. Ko mankasitraka Jesosy, anfananao mahery Tompo, ny antso anay tsirairay avy indray. Mba ho tafahoana aminao indray amin'izao maraina izao, mba ho sitranonao indrindra amin'ity andro sabata ity Jesosy malala. Amindrafo aminay fa tsy mendrika anao zahay. Sasao amin'ny rano masina latsaka tao Kalvari Jesosy. Jesosy rehetra tsy anao Tompo. Jesosy rehetra tsy manome vonatra ny anaranao Tompo. Jesosy rehetra Tompo mampalahelo ny fananao mahery ety anatinay ety. Milanao zahay Jesosy io. Milanao zahay Jesosy io. Ory zahay Tompo raha misaraka aminao. Mangataka ankehitriny ny teny fiainana. Teny izay anasitrana anay. Anafaka anay amin'ny faritra maro samihafa rehetra Jesosy io. Igeja Jesosy io. Alefa ny Satana. Atonga anay tsy ahita anao Jesosy malalo. Itenena mialana amin'ny filazantsara izay efa sokafinao sahady ho anay. Amin'izao maraina izao Jesosy. Tahio ny teninao Tompo. Mpanompo tsy mendrika anao. Mpanompo tsy mahasoa. Ho finidinao. Omenao anjara amin'izao maraina izao Jesosy io. Mangataka nindrafo aminao Tompo. Mba tsy nofeko ny hoen'ny olona. Aoka ny feonao Jesosy io. Ataovy ao ambavako Tompo ny teninao. Mba tonga Jesosy malala anasitrana, fanafana, hanafaka ny marary rehetra Jesosy amin'ity andro sabata ity. Ampiasao ny mpanomponao izay manetry teny eto anatrehanao ankehitriny. Ho fitaovana, ho irakirakao ho andevonao hitory ny filazantsaranao. Misaotra Jesosy io, misaotra Tompo, toerako mandrakizay ny voninahitrao. Aleluia. Amen. Sabata shalom mariavana malala ao amin'ny Tompo. Jesosy manasitrana amin'ny andro sabata. Izany no teny fampaherezana ho antsika indray amin'ity andro sabata ity. Koa jerentsika ary ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo araka ny Mateo. Mateo 7:10, andininy 10 ka hatramin'ny 7:10. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Rehefa hita ary izany dia vakitsika mianaran'i Kristy Jesosy Tompony teny manao hoe, ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 18 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nanasitrana tamin'ny sabata dia namaly ka nanao tamin'ny vahoaka hoe, enemana no azonao anaovan-draharaha koa avia ho sitranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tomboka nanao hoe, ry mpiady velatsy, moa tsy samy mamaha ny ombiny na ny borikiny hiala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano? Dia koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity, izay efa nafatotsy Satana izao 18 taona izao, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Raha nilaza izany izy
dia nangaiay izay rehetra nanohitra azy fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana, ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Jesosy hoy aho tetsy aloha manasitrana amin'ny andro sabata. Ny fitandremana ny sabata mantsy na andro fitsarana koa na zanatsoana azy dia niteraka fifandirana matetika tamin'ny Jiosy sy Jesosy izany. Fa teo amin'ny Jiosy ny andro sabata dia andro tsy azo anaovana asa na inona, fa izay rehetra manao raharan'izany mantsy na dia mampirehitra afo aza dia hatao maty. Tonga nefa Jesosy, ilay tompony sabata, tsy andrava ny lalàna ozy izy, fa hanatanteraka azy kosa. Nahariary ny mazava tsara tamin'ireo Jiosy izay faritra mpitandrina ny lalàna fa nomen'Andriamanitra ny sabata dia tsy ho fitsaharana ihany fotsiny, fa ho androm-panafahana koa indrindra. Azanina tonga azy ana filazantsara ny marika ny milaza fa tsy ny olona ho izy no natao ho an'ny sabata, fa ny sabata no natao ho an'ny olona. Izany hoe tsy natao ho andevon'ny sabata ny olona ka hijaly amin'ny fitandremana azy ety ivelany ihany, fa ny sabata no natao hahasoan'ny olona, hahitany fitsaharana sy fahafahana ary fifaliana. Koa dia mazava sady rariny tokoa araka izay asehony filazantsara eto, raha manafaka izay afatotry ny Satana amin'ny andro sabata Jesosy, na dia manafitoana sy natezitra mafy ny mpanapaka sy ny sinagoga azy izany. Jerentsika ny tantara. Vehivavy nanana fanahy maharofy 18 taona izay nanjoko mandritra ny fotoana lava be ka tsy nahatraka akory. Izany no ambarany tantara eto, fa nositran'ny Jesosy izy. Fanahy maharofy hoe tsy inona izany tsy akory fa ny devoly, fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, mandehandeha tahaka ny liona sady mitady izay arapany. Tsy mba soa no omeny izay manana azy, fa rofy, loza, aretina, fahafatesana. Tsy mba olona afaka izay toerany, fa andevoziny, ataony moana sy marenina, na adala sy verisaina, na manjoko ny aretina maro samihafa, ka tsy afaka miandrandra hijerina ny lanitra mangamanga akory aza. Anisan'izany ary ity vehivavy ity. 18 taona nataony taingim-bozina, 18 taona nampijaliany, tsy navelany hitraka akory fa nosidiny hiondrika amin'ny tany. Tonga nefa ry havana ny andro mpamonjena, tonga ny andro mpanafahana. Sabata ny andro, niditra tao amin'ny sinagoga ravehivavy, voasito ny herin'i Jesosy ilay mpanafaka, dia hoana ny tranga trapamonjena ilay vehivavy. Mahafinaritra mihitsy ny tantaran'ny Lioka eto hoe ino ozy izy Lioka, ary rehefa nahita azy Jesosy ozy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao, dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka re vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Lasa tokoa mantsy ny fanahy maharofy, tapaka ny gadra namatorany andray vehivavy, sitrana ny aretiny, afaka ny andrandra ny lanitra izao ilay miondrika tamin'ny tany nandritra ny 18 taona. Fankalazana an'Andriamanitra no zavatra voalohany nataony ry havana, fa izany no fomba ny olona afaka izany. Sabata nanatrehany an Jesosy izao sabatandraha vehivavy izao, ka sabata mpanafahana sy fifaliana, tsy ho andra vehivavy ihany fa ho an'ny vahoaka rehetra izay nahita izao zavatra malaza nataon'i Jesosy izao koa. Eny, fa mihoatra lavitra noho izany aza ny ao an-danitra nge mifaly, fa tsy misy fa rehefa misy ozy fanahy iray afaka amin'ny famatoran'ny Satana, dia fifaliana ohatr'izany ny any an-danitra any. Fa efa very fa hita indray, ny maty ozy velona indray, ka izarana ny tompo izay manafaka ny afatotry ny Satana amin'ny andro sabata. Manafaka izay rehetra afatotry ny Satana Jesosy ry havana. Tsy fahiny ihany zany, fa mandraka ankehitriny koa, ary tsy misy afa-tsy izy ireny ihany no mahay manafaka izay rehetra afatotry ny Satana.
tahaka ny ataony fahiny, eny ankehitriny, eny ambaram-panaony ny fahavalo rehetra eo ambany tongony ka hisy sabata fitsaharana izay ankalazan'ny olona afaka rehetra an'Andriamanitra mandrakizay. Fa indre ny famatorany Satana ny olona maro amin'izao andro izao. Onena ny fanahy maharofy ny maro. Eny ry havana, tena mampalahelo. Eny fa na dia ny kristianina aza. Ka mitanondrika amin'ny tany ity tany ho levona ity, tsy afaka miandrandra ny lanitra akory. Na isaina ny zavatra any ambony. Kristianina tsy mazoto miangona any am-piangonana. Manararaotra ny andro sabata hitsangatsanganana foana. Anonjonana, hiazana, amangikavana, hilalaovana, eny hatoriana fotsiny ao an-trano aza. Kristianina fatrapity vola sy arena, ka tsy afa-po amin'ny andro enina hoy ny tompo, ho famelomam-po, fa mangalatra koa ny alahady, ny sabata, hampitombona ny kapoka. Kristianina kamokamo, matoritory, tsy mahita fifaliana na fahasambarana akory amin'ny fandehanana any am-piangonana. Fanahy maharofa avokoa no mamatotra ireny amin'ny fahazaram-pona sy ny fiatsaram-bela tsy mamitaka. Indray ilay tononkira iray manao hoe, vonjeo ry Jesosy ny fiangonanao, fa misy marobe izao izay mody olonao, kanefa tsy manao izay tena sitrakao. Hory mpanjaka lehibe mba mamonjehany, fa isaorana ny Andriamanitra ry havana malala, izay mbola mampahiratra ny famindrampony amintsika mandraka ankehitriny. Isaorana ny tompo noho ny filazantsara mbola vakina sitoriana amintsika. Filazantsara hoe, oui, eny filazantsara. Jesosy miantso ao amin'ny sinagoga. Miantso antsika toy ny antsony andray vehivavy fahiny hoe, raha vehivavy, afaka mirofinao ianao. Raiso antsika amin'ny finoana koa izany antso, mahafaly izany. Mba dinio tsara moa, izany alehibe ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Manome alahady, andro tsara, andro itsaharana, sy sinagoga mahafinaritra eo anatsika aminy. Hitondrantsika ny heloka amampahotatsika mba hoe sory no afaka amintsika. Endre mamy tokoa raha mamy ho an'ny mpanota ory mahantra ny mandray ilay teny fampiononana hoe raha miaiky ny fahotantsika isika. Dia matoky sy matin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka mitsy fahamarinana rehetra. Tsarona maivamaivana iriny fo ory, mahazo toky sy hery ny fanareraderaka eo am-pandrenesana ny filazantsara tsara sy mahafa-po. Koa mananatra tsika ny Paoly, ny apôstôly zokintsika fahiny manao hoe, raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Araraoty ny andro a sabata fitsarana, anatonana ny Jesosy ao amin'ny sinagoga. Raiso amin'ny finoana ny teny aloky ny vavan'ny tompo, fa amin'izany no anatapatapahan ny gadra amatorany Satana ny mpanota. Dia ho sitrana miaraka amin'izany ny rofo rehetra, ka ho afaka hitraka sy saotra ary hideran'Andriamanitra amin'ny teny sy ny asa ary ny fitondran-tena isika. Fa izany no fiainan'ny olona afaka. Hoy ny bokin'ny Deutéronome milaza hoe, mitandrema ny andro sabata hanamasina anazy, araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao. Azy irery ny voninahitra, antsika kosa ny fiezahana manamasina ny andro sabata, mba ho afahan'ny tompo ilay mpanjakany mpanjaka mpanafaka mamahany mpifatotra ho an'izay ampahorin'ny Satana. Aleluia. Amen. Vavaka isika tompoko. Dera laza ho anao. Dia Andriamanitra tsara indrindra. Tianay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tomponay, ilay mpanafaka tonga teto amin'izao tontolo izao. Anapaka ny fatotra rehetra izay ataon'ny Satana. Misaotra anao zahay Jesosy.
fa mahery ny teninao, misy hery ny teninao, manasitrana anay mantsy anao. Satria tsisy foinao very izahay izao na dia miray aza. Tianao vonjena daholo. Tianao andova ny fiainana mandrakizay. Mamilany elokay mamindrafo aminay. Matetika zay to manao tsinotsinona zany andro sabata izany. Eny tsy ny sabata ihany Jesosy. Hitanao Jesosy malala. Fanadononay tompo, eny tsy fahazotonay mamonjy ireny fotoam-bavaka rehetra ireny Jesosy malala. Ankehitriny zay tompo, tondra ny tenanay tsy tanteraka Jesosy io. Mifona eto anatrehanao tompo, mangataka fanafana avy aminao. Ianao rery no mpanafaka. Ianao rery no manapatapaka ny gadra vy, ny rojo vy, zay ataony Satana amin'ny zanak'olombelona Jesosy malala. Satria anao ny fahefana, ety an-tany ka hatrany an-danitra mpamonjy. Ko ankehitriny zay Jesosy meteza anao tompo, anapatapaka, hanafaka, hanasitrana amin'izao andro sabata izao, koa mianaranao Jesosy Kristy vela sy maso manan-kery Nazareta alohan'ny mpiandry. Tompo ny hery sy ny fahefana. Ninona faritra rehetra zay ataony Satana amin'ny zanak'Andriamanitra, na mivory eto amin'izao fifandraisana Zoom izao, na any anatin'ny YouTube any, ny faritra rehetra, didina tsy anaketsana am-pahefana mianaran'i Jesosy Kristy vela sy maso manan-kery Nazareta. Miala amin'izao ora izao any amin'ny farimy rehetra afo tapatapahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy maso manan-kery Nazareta any andavaky ny helo Satana. Tsy manaketsy manam-pahefana amin'ny zanak'Andriamanitra. Jala! Tsy fanafoizana ny andro sabata fanaovana zava-poana amin'izao fiainana izao, fikatsahana ny zava-poana amin'ny tany ity, izay mora lo, feno arefesina, misy kalalao manimba. Jala Satana any amin'ny farimy rehetra afo, tsy anaketsy anam-pahefana. Jesosy io, ny devoly zay noroana zavela miverimberina amin'ny zanakao Jesosy io. Tany mafy zay fa tsy mahatananao mpamonjy io. Tehirizo mandrakariva eo ambany iratrao Jesosy io. Rakofy ny ranao soza hay io. Rakofy ny ranao masina zay Jesosy io. Toetra mandrakariva ao an-tranonao, ao ihany maso anay, ao afanjakanao ihany Jesosy. No atany fifaliana sy fiadanana tompo. Dia mba voninahitry ny anaranao rery ihany Jesosy malala io. Itombona isanandro amin'ny fanarananao. Ny rehetany afo ny fananao masina ty anatinay ity. Afitanay tompo, mitondra ny tenanay amin'ny fahendrena. Afahanay Jesosy malala mitaona ihany koa fanabedabe tompo hiditra amin'ny fanjakanao. Dia mankasitraka Jesosy io. Omeo any mpanomponao ny tsodraninao masina Jesosy malala. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ray. Ny fahasoavanao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ary ny fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetrany. Ameno ny fosy fanany tsirairay avy amin'izao andro sabata izao. Ka raha mita ny rano ianao, dia ombanao ao i Jehova. Ary raha mita ny ony ianao, dia tsy hanafitra anao izy. Ary raha mandeha mamaky ny afo ianao, dia tsy homay ary tsy hirehatra aminao milelafo. Fa izao Jehova no Andriamanitra iny tompo, dia ny ray masiny Israely mamonjy ianao. Mankasitraka Jesosy io, misaotra tompo, misandrata amin'ny avo indrindra mpanjaka, misandrata amin'ny hery sy ny fahefana anananao. Hoderanay mandraka izay ny voninahitra Jesosy malala. Ho an'ny mpanomponao kosa ny fifaliana, ny fiadanana, ny fatahorana anao. Mankasitraka Jesosy io. Haleluia.